Ia. Faly miaraba atsika vahoaka malagasy, faly miaraba atsika mpijery rehetrarehetra. Miaraba anao pasitera, ary misaotra anao nafoy fotoana hiresaka eto indray androany. Inona moa nahatonga antsika hiresaka tsy tampotampoka moa satria tamin'ny sabotsy moa antsika efa niteny hoe hiresaka ihany tsika, ataontsika hoe mitombo indroa isan-kerinandro. Androany moa atsika nanam-potoana miresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena. De raisitsika andraikitra foana zany manadiady sy mahatonga saina ny mpijery atsika sy ny vahoaka rehetrarehetra manaraka atsika mba ho olom-banona mahay mandray décision amin'ny fiainam-pirenena, satria hitantsika moa zava-misy ao amin'ny firenentsika matetika resabe, honohono, tsao, de lasa ohatrany hoe manipule foana zany le vahoaka malagasy, ary manahirana zany satria lasa inona moa le fiteny vahiny hoe ohatrany hoe considéreny zalahy ohatrany zaza foana zany le vahoaka malagasy amin'ny raharaham-pirenena, de izay mahatonga antsika mandeha andraikitra foana ny resantsika. Ny thème abordentsika androany moa pasitera, miala tsiny raha miteny eto, resaka sécurité nationale, resaka cohésion nationale, resaka ady fototra atsika moa ny souverainisme, souveraineté Madagasikara ao anatin'izany rehetrarehetra zany a. Hitantsika vaovao mandeha amin'ny gazety vahiny, any amin'ny tambazotra sosialy, satria raha niteny atsika teto tamin'ny sabotsy de nisy zavatra nitenenitsika, de misy be de be moa nitsikeratsika hoe reto indray mamorona, reto indray le mandainga, manaratsy, nefa andro vitsivitsy taty aorianan'iny a, ohatran'ny gazety vahiny, ohatran'ny Libération namoaka an'le izy a, ary mpitondra fanjakana ao amintsika ohatran'ny tsy mi-assume, ohatran'ny atsika vahoaka malagasy indray ohatran'ny mangetaheta tsy mahafantatra ny zava-misy eo amin'ny firenentsika. Manahirana zany, tena manahirana. Raisitsika andraikitra foana, raisitsika ho devoir mihitsy ary izy ty pasitera, satria raha sanatria misy loza amin'ny firenentsika, isa moa ny ho eto raha tsy itsika malagasy ihany, satria ny vahiny moa mandaly fotsiny ary izy manana sécuritény manokana, fa isika malagasy iza mpiahy atsika, iza mpiaro atsika, iza mba mijery ny hoavin'ny tanoratsika, ny zanaka, zay mahatonga hoe sarotra be mandray fitenena am'izao raharaha zao. Ajanoko eo aloha iny moa pasitera, de omeko anao ny fampidirana sy fiarabany. Misaotra. Mamerina fiarabanantsika rehetra dia misaotra nosy tanina nanokatra ny resaka. Eto tsika zany zao dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ary niteny moa nosy tanina teo hoe mampitombona am'izay zao ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny alalan'izao. Mbola hiampy aza hoe ilay fomba fanehoan-kevitra satria isaoran'Andriamanitra fa nisokatra ny radio antsika web. Tsara ampahafantarina atsika zany fa mbola vao ampanaovana ny mise au point zahay sy ny teknisianina zay isaorana be dia be a, nisy olona nanolo-tena nanao zany mahaimaim-poana dia hanomboka ny radio web GDLR, gardien de la révolution, dikan'izay zany dia 24 heures sur 24 hisy fandaharana andeha amin'ny web radio tsika. Ny tanjona dia ny hanabeazana ny vahoaka amin'ny lafiny politika indrindrandrindra sy ekonomika. Zay ny tsy nisy hatramin'izay, misy miteny hoe inona moa ny zavatra ho ataonareo par rapport ny parti politika misy. Ny parti politika misy de zao hoe rehefa tonga ny événement électoral zay aby zalahy vao mipotra,
fa tsika zany manomboka androany tena lazako hoe androany satria ampitomboana indroa isan-kerinandro sy ao aoriana rehefa mise au point tsara le radio web radionay fa mbola manao essai izy io dia ho beazina am'izay ho citoyen au courant ny zava-misy tsika mba ahafahantsika mandray an-tanana ny firenetsika sy ny fiarahamonina zay ngamba aloha vaovao ngeza be sady a vaondalana tsara ampahafantarina ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny ty atoandro ty tsika tsy valapatra ela androany satria ny tena fandarantsika isan-kerinandro moa dia le carte sur table ny sabotsy reto zay de efa mampanambarana ro sady fa isy vahiny lehibe amin'ny asabotsy zao eto amin'ny carte sur table zay iresaka momba ny jirama iresaka momba ny EDF tsika iresaka momba ny FMI iresaka momba ny banque mondiale chiffre anoresany eo a tsy torapo expert mahalala an'ilay raharaha tsy atao tompotrano miono isika avoaka malagasy ka tsy zay lazain'ny olona any amin'ny gazety sy ny sisa no marina fa aleo tonga dia any amin'ny source mihitsy a no isio ka de isorana manokana zany zay ngamba no ela fa tonga de idiratsika ny antondresaka mostanina ny tonga de anomboako azy a dia ilay fanambarana nataony ingay filohan'ny anteny mera-pirenena symbolique be président ny assemblée nationale encore une fois est-ce que c'est de l'amateurisme ça c'est prémédité tadidinao ngamba ny mostanina izy no nanao déclaration hoe tonga eto Madagasikara ny miaramila russe ary non seulement tonga eto Madagasikara fa miaraka amin'ny fitaovam-piadina de izy no miannoncer ny relation tsy haiko hoe diplomatique militaire plutôt militaire hoe justifié zany peu importe de osytsika hoe rôle ny filohan'ny assemblée nationale ave ny milaza an'izany tsy tokony rôle ny colonel ave en tant que filohan'ny présidence de la refondation avy moa izy mbola resantsika de l'intérim fa de la refondation en tant que miaramila sy en tant que filoha sa ve efa hitantaratra sady ao anatin'le fitondrana ilay tsy fifankazahoan-kevitra ary efa hita fa misy clan eo anivon'ny fitondrana ankehitriny izay clan voiziny lobbying international hoe te se démarquer ve ngasy teny sy ny namany hoe zahay a dia efa miaraka amin'ny pro-russe dia eto zany ny ilany tsy fantatra ny pro inona mbola idiratsika zay rehefa avy eo de ty zany deuxième fois isaky ny mivoaka manao sortie médiatique angarainy a de misy koaky foana ty indray le koaky faharoa de ozy izy miteny hoe intérim zao fitondrana izao de gagabe izy zay hoe izy ve ny tokony hiteny an'izany ko a sa tsy fantatro za tsy mpahay lalàna fa nandeha ny resabe hoe efa raha intérim zany fa tsy transition de ohatrany mametra-panontaniana tsika za aloha zany a enao koa anatiny tsika am'resaka reny hoe fomba fiady ve io ilazany hoe mbola tsy tena ty le tena isa mbola imparé sy tsika tam-bola kely zay de finanam-be zany hoe mbola manao échauffement zany fa rehefa avy eo vao avy ny tena transition ve fantaninany dia transition zay tsy fantatsika ikisany zany hoe 2 ans intérim de avy eo ve fantany koa avy eo ve hiditra transition ve tsy fantatro mba mila fanazavana zay vahoaka madinika de zay zany vo hiditra am'le tena 5e république izay raha sy diso sy ny sisa de ny malasasaina hoe raha izay le formule mo ve tsy fomba fiady any zany analavana an'le fotoana hipetrahany eo nefa ny promesse nomena teny amy 13 mai de hoe tonga dia rupture tonga dia arodana ny institution rehetra solona vaovao zay sasy sisa donc zany a eo zany de efa misy zavatra mampieritreritra faharoa ao anatin'le intérim raha ohatra ka intérim mary zany a ny fitondrana am'izao zay ohatrany ampeo mampome anay any le hoe intérim manana atraiza de te antany anareo mba mitenena anareo olombe mianatra lalàna zay hoa le teninay foana hoe za eto tsy milazany hoe zay tompony fahalalàna fa zay vahoaka madinika mba misy jery kely de mametra-panontaniana dia solo tena vaoaka zay tsy solo tenana parti politique tsy solo tenana vara-pianarana solo tenan'le masse populaire tsy mahay ninonina no mantany eto hoe mba mitenena anareo olombe tompony resaka constitutionnel hoe zany gouvernement intérimaire za ve manana droit manapaka relation diplomatique ao anatina période mamay be ohatry zao a
eo amin'ny géopolitique era-tany manana droit ve sur le plan constitutionnel handray fepetra diplomatique tsy fantatro a fa ohatrany manalasalana le izy fa mahatonga any mametraka zany c'est pas pour hoe juste pour parler pour rien dire fa matahotra zahay hoe raha décision raisina am'izao fotoana zao hiatoka ny avenirany zanakay rapitso nareo ane rapitso miala teo e vitana nareo a milailay nareo mandeha jet privé ohatra nyfanao sasany any mety mandositra any Sainte Marie indray de misy hélicoptère indray de lasa indray nareo de any Dubai any Abu Dhabi any je sais pas où aby tsy haiko zay anaran-tanàna misy anareo any fa le vahoaka malagasy no andohany le facture am'izay mety fahatezerany hitanareo ihany fihetsiky Trump iny fa iny olona misimisy zay rehefa mihetsika ny lohany de mataony zareo nataony io ka zay zany matahotra tena tahotra nanay zany zao eto hoe oleretsy a sao de mba tokony atao mazava ty resaky ty hoe nareo ve manana alalana andray décision ngeza be zay mino ny filaza zany misy terme tiako voaka fa tsy tavaokako ohatrany hoe manome miengagé ny firenena e miengagé ny firenena mampiditra ny firenena ao anatina engagement zay pour toujours a fa c'est pas pour hoe une transition na période intérimaire fantaninany aha de mba mantany anareo mpahay constitutionnel rehetra hoe ahoana fandehany io fa za aloha jereo ny zavatra géopolitique era-tany miova ny rivotra jereo mahazo any Iran jereo ny mahazo any Israel jereo ny mahazo any Venezuela jereo ny mahazo any Russie donc tsika Madagasikara firenena kely tsy aniny ty miala tsiny amitsika gasy fa tsy hoe manambany fa tsika tsy ny ranomasitsika ra tsy voarotsika tsika ohatran'ny passoir miditra sy mivoaka zay te hiditra eto samy maramahity tsika fa tsy mamorony zay ka sao de miengagé ny taranaka faramandimby décision raisina sur un coup de tête zay fanotaniko ny angamba de tsy meko nositana fanohizana azy fa na sokafako amy fanotaninany aho fa flou amiko le izy ya misaotra paster ary atsika androany moa nanapa-kevitra fa fanontanina ihany ny tena alefatsika be de be a satria ohatrany mazoto mamaly ihany ireo tompona andraikitra indraindray am'ty réseaux sociaux ty de apetraka atsika ihany fanontanina sao de mba mahazo valiny na de hoe maromaro ny vidéo nataotsika zay nisy fanontanina tsy voavaly roa herinandro atsika moa ny teny hoe tam'le miaramila tam'le Rusy niditra tao nitondra fitaovam-piadina nametraka fanontanina atsika tam'y tompona andraikitra ny miaramila hatram'izao tsika moa tsy nahazo valiny hoe iza ny tena tompona andraikitra ao Madagasikara de ahoana resaka sécurité nationale sy fiaraha-miasa amy firenena manodidina zay ao anatin'ny fazoy sy ny tariny ahoana ny relation tsika rehefa aveo ohatrany tsy nisy valiny koa ny fanontanitsika pastera de ametraka ihany koa tsika androany satria raha mijery amy resaka hoe fihavanana eo misy ao malagasy ny cohésion nationale am'izao ohatrany mampatahotra ihany a satria zay moa natonga nyty crise ty le cohésion nationale ohatrany tsy mipetraka de zay ny nangatahtsika le resaka hoe fampihavanam-pirenena miaraka amy réconciliation et refondation de kanjo moa atreto resa be de miodikodina samy manao zay isay-patany moa le izy manaraka an'izay misy fanontaniana taona teo atsika moa tsy mitondra tenyny mpanao politika rehetrarehetra fa ny hevitra atsika ihany ny avoisika fa ny magaga anahy misy parti politika ohatrany nationaliste ohatraniry mialatsiny manonona anarany ohatrany rodrikafo ao anatin'ny fitondrana am'izao ohatrany conseiller ao de tsy hainona teny tsony koa amy resaka souveraineté sy souverainisme Madagasikara de zay le mampatahotra hoe le olona rehetrarehetra mitaky zany souveraineté ny malagasy zany ny Madagasikara zany tsy miteny tsony fa ao anatin'le fitondrana ohatrany lasa tsika indray zany
miteny isan'andro eto fa tsy hoe atsika mifaramahay atsika moa efa voasokajy hoe tsy mahay nininona indraindray am'le tsy mampahay nininona zay mihitsy a mampatahotra atsika hoe aloha iteny aloha metraka fanontaniana raha ny teny anao teto hoe ny filohan'ny androm-panjakana ny teny intérimaire de nasongaditsika koa teto hoe raha intérimaire zany a tokony asa tsotra mitondra an'le firenena ao anatin'ny ordre constitutionnel ny priorité mamaika fa androany atsika ohatrany maheno vaovao maro be hoe misy akôro misy an'izao teo moa fa nasongadinao paster le resaka sécurité avenir ho an'le taranaka faramandimby fa ny ahako mampatahotra anao hoe am'izao fotoana zao za mbola tsy andinika an'le aorinao am'izao cohésion nationale mampatahotra zao de na io zay mahatonga zany mametraka fantanina am'le resaka miaramila satria na ny ao anatin'ny miaramila ary mampiahiahy nefa mibasy efa enitsika foana hoe napiditra fitaovam-piadinana Andriamatoa Ravatomanga napiditra moa Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny andro nisy 2 conteneurs tsy hita tao Iavoloha de tsy mandraky ty androany tsy fantatsika ny la 16 de androany koa misy koa le nampidiriny russe de efa tsy fantatra tsony hoe ohatrany nahoana zany fitaovam-piadina mandehandeha ao Madagasikara de misy manamaivana ane le izy fa rehefa ho tonga lefa tonga am'le fotoana ifamono malagasy iza no andray andraikitra anajanona an'izany fankahalana zany satria rehefa samy misy basy eo ohatran'le ahita ren'le nitenen'le mpitondra teo aloha Haïti samy manana basy samy manana ny lohany samy manana izao moa atsika voatsela teo ny resaka tam'le videontsika farany samy mitady volany ao anatin'le fitondrana samy manao pression gauche à droite de zay le mampatahotra zay le mampiahiahy hoe mba misy tompona andraikitra ve afaka manazava aminay vahoaka tsy mahay nininona hoe zao ny zavatra mandalo zao ny lalana leha zao ny zavatra ho katsainay fa tsy ho tonga am'izany fampiadina famonona amin'ny samy malagasy zay tsika raha mitodika amin'ny géopolitika eran'izao tontolo zao moa efa fantatsika hoe ny Donald Trump zany miezaka na io amin'ny aliena ancienne alieny ary ny européenne sahany idirany hoe ho raisina ny Groenland nefa isika Madagasikara kely io mbola tsy fantatsika akory ary ny force militaire atsika hoe matena hoe mahadefandra ny firenetsika ny miaramilatsika isika vahoaka de isika ve tsy mba mitaintaina am'izany tsy mba mandray andraikitra hoe inona ny accord natao am'izany Amerikana am'izany olona alefany Donald Trump zany de hitondra vokatsoa ho an'ny malagasy ve zany accord zany io ary ny mampiaika atsika hatram'izay ka hatram'izao ny resaka phénomène dahalo any atsimo tsy mbola nisy mpitandro filaminana ny teny hoe nafe hoe foana tanteraka le izy kanefa androany misy resaka mandeha hoe ny olona expulseny zany Donald Trump any États-Unis zany tena amiko olona mahery fiatsika olona tena na ny pays d'origine rehefa tsy manaiky andray an'zareo de inona ny andeha atao an'zareo any amitsika zay zany mampiasa saina raha jerentsika koa ny tantarany misy amin'ny monde zao rehefa ny Amerikana mandeha micréer
ny prison ray ataontsika hoe alefany amitsika izy de micrée prison ny américaine move ho hisy stabilité ihany amitsika satria raha tantara fantatsika zay ny kely ananany fahalalana matetika ny américaine reny prison ireny ihany mivakiny rehefa avy eo de lasa manao coup d'état de ahoana ny stabilité tsika zavatra tsy mbola nisy teto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany a de androany ohatrany hoe sendrasendra ve sa kisarisary anaovanareo an'le izy de hoe zany ve le fanovana tadiavitsika ohatran'ny zay le teneniko hoe averimberina le teny hoe mampatahotra manahirana ny anay moa na de lavitra ny misy anay de ny havanay mbola be de be any a Madagasikara ny namana mbola be de be a de zay ny manahirana sy mampalahelo fa ny zalahy moa rehefa miala amin'ny fitondrana matetika maka jet privé de miala ao de en sécurité tsara izy de mahavelony tena anankoatra fa ny malagasy ihany no sahirana eo ohatr'izay moa ny fomba fijeritsika le fanontanianatsika nalefatsika pastera le nadinitsika koa tam'le farany iny a tsy aivoko eto ihany satria nisy resabe zany natonga an'le teto amin'ny firenena niady resaka terre rare anisany io hoe base tuleare niady mafy moa ny zalavy anatsimo rehetrarehetra tam'y resaka base tuleare ary ny malagasy ray manontolo zany a anisany hoe nitaky ajanony zany sy fampiaro zany mbola nisy zay le fihavanana malagasy nefa adinon'olona adinon'ny malagasy fa nisy nivoaka ny vaovao teto hoe any amin'ny faritra Vohemara efa misy terre rare exploité anisan'izay a nampirisika olona niady fitondrana teo aloha avy ana varatra koa zany androany nefa ohatrany tsy misy resaka le izy maheno izahay fa mbola mitohy le izy a de magaga ohatrany tsisy resaka iza manao an'le izy ihany a ahoana ny accord ohatrany zay le fanovany mba mangetaeta ny vahoaka malagasy de mba avoaim-pahibe maso zay le transparence iza mibénéficie an'le izy mba mahazo tombony ve zay any sa am'le resaka effet secondaire sy le aretina rehefa avy eo manahoana izahay any avaratra sa atao tsinitsinina rehefa tsy avy any aminareo moa le izy de ny vahoakanay ihany sahirana de zay fomba fijery zay a nisany mbola mampiahiahy ihany a de ty farany koa satria tato ato hitako hoe betsaka ny mpamono afo moa tenenako anazy tsy mpamono afo fa mbola le influenceur miasa ho an'ny fitondrana paster de miakatra antsehatra miakatra plateau amy télé mihitsy hitatsika be de be a anisan'ny lety motive mo hoe afaka ny délestage de faly fa tena miasa mafy le fitondrana fa saingy hoe samy olo miaro ny azy moa izy ty am'izao za anisany avy anavaratra mba hiady kely ah hoe ory zalahy vo lasa le PRRM vo niala tao Diego efa nitohy le délestage tena mikaikikaiky ny olona au Diego am'izao adiny 2 fotsiny avodiny 3 maximum mandeha ny jiro de nefa ny any amin'ny capitale zany miakatra plateau le influenceur tena miasa mafy de faly be daholo fa oka ajanona le fanambanina samy malagasy a araka ny resantsika teto hoe ninona ny teneninareo a etsika GNZ etsika politique samy niady izany a fialany Andriamatora Rajoelina rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra tany amin'ny faritra rehetrarehetra samy narary tam'izany hoe délestage sy rano zany
tsy hoe rehefa ary ambadika ary mandeha ny aty ambadika tsy mandeha de zay itehaka aoka aloha tsy fanaratsiana zany fa mba tokony hitovitovy fa tena mikekaiky ny vahoakany aminay ry pastera ajany koa ny ana misaotra ya iverenako kely zavatra nresahanao teo miainga avy amy teny zay nataony raha tsy diso aho a nitatitra navoakany gazety zay teny nataon'ny filoham-panjakana hoe misy ozy izy mitady mikonikonina anakorotana zay ohatrany nanonona mihitsy ary izy hoe manamboninahitra ao Madagasikara misy leader d'opinion zay tsy tonoko anarany eto fatapoko fatapirenena ao Facebook zay pro fitondrana 1000% fa tsy 100% no namoaka publication mihitsy hoe fantatra daholo lisany bebokotra mikonikonina fanakorotanana efa ao mampitandrina anareo zay tsy zay no teny an'izany fa ianareo eo amin'ny fitondrana sy ny pombanareo de matahotra andray zahay zay ne ola mora ampitahorina kely zay vahoaka andresahako eto hoe raha ohatra ka zareo tompona andraikitra voalohany sy ny pomba azy sy ny mpanaraka azy sy ny mpanasoaso azy zafady no ny teny an'izany miampy an'le situation misy hoe tsy misy unité nationale tsy misy cohésion gouvernementale pardon resakytsika tamin'ny sabotsy iny eo anivon'ny gouvernement samy mahalala daholo tsika fa efa eo ambony starting block daholo olona sasatsasany ao anatin'ny gouvernement sy ny assemblée nationale miprépare élection tsy fantatry io naroviny donc tsy maintsy fomba fiady ao Madagasikara mifampisaboty se jeter des bâtons dans les roues zao vazaha tazany zala vazaha io vazaha reo ne olona tsy sadaly modiny tonga izy manatrika anao amin'ny resaka inona filazana zany eo amin'ny fivorim-be hoe tonga ny diplomate dia il voit ils ont des yeux manana service secret koa izy tsika manana tsara ary tsara ho fantatritsika malagasy fa ny akamaroany ny service secret de olo mpanao gazety satria ny service secret de manome vaovao donc aoky nareo mailomailo am'ireny milaza azy tena mpanao gazety reny fa angamba service secret n'olona ireny na manao double espionnage on ne vous apprend rien fa aoko mailo zany hoe mody manao asana fanaovana gazety izy fa izy mitatitra zavatra any amin'ny patrony lehibe kokoa no isika vahoaka malagasy de ohatr'izay koa na ny vazaha ka rehefa hita ny vazaha eto be de be vazaha sinoa vazaha mainty vazaha amerikana vazaha frantsay vazaha rusy vazaha daholo zay fa misy fissure eo anivon'ny gouvernement malagasy hitany vazaha fa tsy mifankahazo tsika ao anivon'ny fitondrana zany hoe nareo tsy lazaky tsika eto nareo mpitondra de miampy an'le teninareo ihany no averina sao de lazanareo io ndray nareo fa manakorotana hoe misy mitady konikonina fanakorotanana ianareo manamboninahitra ho ianareo teninareo zany averiko le izy de miampy an'le jereo tsara le ingrédient misy cocktail mampatahotra be zany raha reo zany mitambatra de mety explosifa be tsy mifankahazo nareo ao anatin'ny fitondrana satria samy manomany élection tsy azonareo lavina zany io zavatra ataonareo rehetrarehetra io de en vue ny élection tsy refondation zany ataonareo io loha de aza mivarotra sakabelo aminay fa préparation élection niza manomboka any faratapony ka hatrany amy gouvernement samy manomana élection ça c'est sûr mbola ho resahantsika zay amy manaraka faharo hita mazava be mihitsy ny ingérence extérieure rusy io frantsay io amerikanina io tena hita tsy hoe théorie de complot mahita maso tsika de ireo zany samy andrivotra ozy izy ny russe izy amreto bandy reto no voilà ataotsika cheval de Troie izy amreto bandy reto no ataotsika ekipa ozany tandrefana izy amreto de miampy an'lay maramila tsy teneninareo hoe misy manamboninahitra ozy nareo mikonikonina zavatra
ny tenen'nga Alain André Miseza koa izy raha tsy diso mosy tanina hoe zaho zao samborina fa heveriny zareo fa isan'ireo mikonokonona zao zany hoe misy zany izy zany matoa Alain André Miseza teny hoe tsy isan'ry zalahy zao ohatran'ny lapsus révélateur le tenin'ny Alain André Miseza de imaginenareo nge ry vahoaka malagasy hoe zany zavatra rehetrarehetra zany mitambatra idiran'reo vazarany hoe sans scrupule sao de mieritreritra nareo fa babanareo hoe tandrefanareo fa mahafinaritra partenaire fa traditionnel tsisy raha iny ianao zany firenena ary ambony ambany zareo Trump am'izao tsika miteny zao manaraha vaovao amin'ny YouTube fotsiny mikominy amerikanina am'izao am'le resaka affaire le momban'lay zala ice le karazana branche armée ny fédéral am'ireo immigré korotana de miasa raha tsy voavahany ary miasa tiany ho akipily de efa teneny mositana teo ho alefa izy donc tsy intérêt ho anao zany mihitsy mandaika zay milaza aminao hoe intérêtny malagasy ny fiarahana am'ireo fa ny intérêtny fa iny a normal zany lalam-piainany zany fa ny tena atahorako de ty raha sanatria am'ireo maramily reo tafiditry ny virus nyreo tandrefanareo de anao ohatran'ny Libye eto tsika ahoana ny any Libye misy faction ety miaraka amin'ny amiral ranona ty misy faction miaraka amin'ny anina de io Libye jereo Libye am'izao hoe lazaina hoe démocratie tonga ny tandrefana napetraka ny démocratie or lasa fanjakana voaio am'izao fotoana zao ny any promesse na démocratie misy mo sasany hoe ka tsy maintsy mesorina teo le mpitondra fa tsy manaja ny démocratie mampijaly vahoaka de nisoloana inona jereo io Afghanistan iny taliban verina nefa mody hoe zareo nandrokany ny tandrefana zany de tsy isangy aminao zany fa hoe régner par le chaos asina chaos le firenena de am'izay izy am'izay nitsetitra ny arem-pirenenao ka eto de mitodika aminareo miaramila manamboninahitra raha sanatria ka misy aminareo nanana ineritreretra zany ole retsy jereo le aveniran'le firenena aza miditra ao anatin'ny fandriky reto tandrefany reto fa sao de ho lalaovony reo tsika eto zay zao de tena mijoro souverainiste arabaka teny miaro ny atao hoe unité nationale et souveraineté nationale fa raha zao situation misy ao Madagasikara zao explosive satria raha samy te handray fitondrana ny ao gouvernement misy fa manofo président ivelany gouvernement misy manofo te président ny miaramila sasany lazainareo fa hoe tady anakorotana ho ianareo averika ho ianareo de mitandrefana koa mitady ny tombontsoany am'ireo zavatra tandrisanareo de imagine anareo zany mifangaro oaizy tsika donc atsipy ny teny ho fampiatretrany mino fa mbola manana fanahy ianareo manam-pahefana ary eto zany miantso ny manamboninahitra mba misy saina ary manam-pahendrena hoe arovy le firenetsika mba tsy ataon'ny olona tantely afadrakotra sy moyen ahafahanjareo manao zay tiany atao zay ny amin'iny de mpiasany mositana teo le resaka fonja be de be nanao teoria hoe ianao ny kristianina ka tsy maintsy ampiasana ny réfugié tsy réfugié tsotra reo tompoko ohatra hoe olona hoe tatsy any nosy Maurice zao zany amiko ny réfugié eonor Maurice sanatrian'zany misy cyclone be potika nakatiny olo manana devoir tsika amy lalàna resam-pirenena mandray an'ireo fa olona gangster avy any amy tany tsy haiko firy 1000 kilometatra tsy mba pray vody-rindrina amitsika ny lalàna ny réfugié ne tsy hoe lalàna am'zany fa normalement pray vody-rindriny hoe ny réunionnais mauricien séchellois comorien mayotte tsy haiko izy adao reo ary andakira ary États-Unis ary ho taterina makaty amitsika ary azadiny fa tsy le milailay zany no tazominy fa le masisy no alefa ny aty aminao izy nga adaka le dangereux ennemi numéro 1 mihitsiny de io no etonaty amitsika sanatrian'zany de niteneny mositana teo zavatra efa nisy ty tompoko fa tsy mamorona zay efa nisy tany Salvador efa nisy tany Angola io système nandefasany amerikanina gadra io
alors zareo raha manome anao quelques milliards de dollars ny ho an'le fa tsy problème any zany toy zay izy mitazona any reny satria danger ho anazy de ny tena gravy fomba fiadin'reo tandrefanareo azadimo fa ce sont des hypocrites izy mampianatra démocratie aminao nefa izy any ambany latabatra manakorotana manao déstabilisation politique ary teninareo sasatsasany leader d'opinion anareo tsy hanona anarana fa il va se reconnaître hoe ianona neny saiky nataon'ny frantsay teo zay tsy io aneny ny tokony nataony tonga de efa manambara tena anareo donc fantatra fata secret de polichinelle hoe izy any manao déstabilisation donc zany zavatra atahorana hitranga de zao raha rapitso zany zay mpitondra eo na androany na rafaka pitso miseho milay hoe draitsanao sonian'ny fifanarahana ohatra hoe fitrandrahana base tuliary ohatra hoe mba mangataky tsika zany hoe ao ary mba atao zao pourcent mba miady varotra zany ohatra reny miady varotra reny zay mba atao vy zao pourcent ny ristourna ho an'ny madagasikara de rehefa tsy manaiky izy de vany le gadranao io ane amin'ny fomba fiady nareo nga atohitra ny marine sany americaine nareo nga atohitra ny agent secret ny vazaha jereo venezuela matanjaka be io ara en fureur ravany zalahy ny garde présidentielle efa madoro fatorany zalahy rojo makany amerika vo samy gaga zao atao zao oale vita zalahy tamin'ny alina tao le nefa sécurité ny madoro zany misy atao madagasikara mpafiriny venezuela mpafiriny tsy hoe manambany anareo miaramila de imaginenareo zany zavatra zany hoe rapetro zay resaka asa ty tena tsika na ianareo manofo président rapitso reo candidat 2028 rehefa nareo mety anana bonne volonté ary zany mino fa manana bonne volonté anareo mato manao an'io engane satria zana-bahoaka nareo mba miseho manana fierté nationale nareo hoe za tena tsy manaiky atao zao fa iezaka kosa iady ho ale fireneko de miomany ianao fa raha misy io gadro io aty de io ihany no midestabiliser anao eo amy sezanao ianao futur président tsy mila dalo akory reo ne ola fa zatra piady efa mpanao mission any amy taniny any en 2 temps 3 mouvement policenao zany mialatsiny aminareo polisy gendarme anao zany mialatsiny aminareo gendarme na de enjana piady nareo masy tanora no velesinareo teny amy 13 mai fa tsy piady fa rehefa piady tsy ampy andreo nareo ianareo miaramila velesindreo nareo vita akabary io zao vo nisy nandefa lien zany 3e tentative de coup d'état ny Traoré zany hoe tsy stabilité zany nitranga raha zavatra ohatry zany hisy amle firenena ka alohany andraisanareo fanapahakevitra satria araky ny feo henoko aloha misy miteny hoe efa tapaka zany no fainoko azy de hoe mbola tsy nanapa-kevitra tsika fa eo ampieritrretany tena miangavy aminao mon colonel Michael Randrenirina mpiandry anao pastora no miteny aminao samy loterane tsika amy rahalahy conscience na mpiandro no antsoky eto c'est pas le chef d'état que je m'adresse c'est le berger du peuple malgache attention en décision raisinao fa eto no vous entrez dans la cour des grands c'est fini les jeux au capsat sisy dikany le tao amy capsat reny tsy kilalaonjazy ty vous entrez dans la cour des grands scène internationale tsy kilalao conseil faharomeko anao monsieur le président oui manana mpanolotsaina be deabe anao manodidina anao fa ny mpanolotsaina anao zay manodidina anao reo de ny posiny mamaiky azy fa tsy ny intérêt général de la nation io milazanareo mpanolotsaina rehetrarehetra reo fa manana fanetretena manatona olombe mpitondra eto amy firenena manana traikefa amy tantara amy situation ohatry zao manana fanetretena tompoko lahy satria hain'ny firenena no enjeu eto mialatsiny vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas le droit aka za vo nianatra za vo zao vous n'avez pas le droit à l'erreur or anao sanatria manambany anao fa zay ny réalité anao nampianarina tafiky miaramila
Dikan'izay entourez-vous des gens compétents. Tsy voatery ampidirina ao anatin'ny gouvernement izy fa manatona azy misy olona ao, misy manam-boninahitra ao, misy historien ao, misy diplomaty any ho any miparitaka any ho any, discret tsy miteny manatona any reny président. Ianao moara na vita hoe nanao dia stratégique nandeha tsokosoko ozy izy ny olona niala atao Madagasikara nakany Dubai ho an'ny stratégie de la nation, pozonao atao koa ny mandeha en douce na de tsisy mahita manatona any reny olona ireny. Satria tonga amy teny Andry Rajoelina vazaha tody aty amitsika zao ny mason'izao tontolo zao ary tena rabaky teny aty amitsika zao ny mason'izao tontolo zao satria stratégique Madagasikara amy géopolitique mondiale. Matoa Trump adaladala iny mitodika aty amitsika ao raha nareo moa ve ao ampianarina an'izany nareo neny tena ho potiny fa miahy eto tena tsy hoe afangaroko ny raharaham-panjakana sy raharaham-pivana fa eto le conscience en tant que berger ny teneniko hoe mialatsiny raha tsy hoe mampiady anao amy conseiller anao fa za tsy mahatoky an'ireo mpanolontsaina anao reo satria reo mpanolontsaina anao reo a aveza ny sosany purany fa jereo ny tena misy olona any désintéressé diplomate mpahay tantara mpanao politika hatranainy mety mahalala ihany anisan'izany reny niaraka tamin'ny ngahy Didier Ratsiraka tsy hoe akory Ratsirakista zay nahalala tsara ny décision niraisan'ny Ratsiraka tamin'ny fotoan'andro ka nahatonga ny olona nilahatra menaka mba anontany hoe ina hoe ny zavatra nisy tam'izao tsy mahafaty angamba ny manontany an'izany a tsy resaka orgueil fa resaka intérêt général de nation zay ihany ny angambany fa lasa lavitra be nefa de averiko any amin'ny mositana indray ny fitenenana. Tohizako moa am'le resany farany teo pasteur satria matoa moa misy tantara, matoa moa nisy fiovana fangatana fiovana noho n'le tantara nisy a fasairanana mba tio tsaratsara kokoa. Raha ohatra ka iverenako ny tenenao teo tamin'ny deuxième république tonga teo président Ratsiraka nanohy fitakiny mpitondra tsy haiko hoe na malagasy io na vahoaka malagasy na mpitondra tam'izany satria hoe roana ny vazaha ny frantsay ohatra nataotsika ny roany zao de nanatanteraka président Ratsiraka fa saingy mety tsy voahevitra nefa ny situation économique Madagasikara talohany zany a tena ambony tena mbola tsara tsy mba lazalazaina hoe sahirana ny vahoaka malagasy fa ny taky fotsiny hoe roany ny vazaha rehefa tonga ty hoe milahatra vary milahatra menaka mandraky ty androany ny olona mbola misy maniratsira sy manompa ny Ratsiraka hatramin'izany malgasisation zany de tsy nandray lesona avetsika fantanina petrako am'izany hoe ny vahoaka ve am'izao situation misy atsika zao vonona i-assumer le coût ny décision anareo io tena manana hery ve ny vahoaka am'izao hiaritra zavatra hiditra am'izany crise zany satria mbola tsy tonga am'izany atsika verenako am'izay any Iran fotsiny am'izao mety efa be deaibe moa connecté any amitsika mba tape fotsiny hoe sao de mandainga tape fotsiny hoe $1 US ohatrinona any amy vola rial iranianina tena indroa namerina pastera nieritreritra hoe tena diso a fa any amin'ny 1 million de rial ny $1 zay mahatonga reo nidina an-dalambe ary voatsela nandeha tamin'ny TF1 hoe tena $1 any amin'ny 1 million de ho zakatsika ve zany am'izao situation misy atsika am'izao zay manko de manahirana io hoe tsy vitany hoe mandray décision zay mitondra eto am'izao de idiova avanareo aza miteniteny aza manaratsy tsy vitan'izany le fitondrana firenena ka ary tsy afaka angina am'izany izahay satria no hoavy ray manontolo tsy hoavitsika ihany io paster ny atsika moa efa vita fa no avy ny taranaka mandiny
firy taona any aoriana vo io ary ny erreur nataotsika tany amin'ny deuxième république zany fotsiny ary am'izao mbola misy maniratsira an'izany fitondrany ratsiraka tena hoe ratsiraka namotika an'ity fireneny ity nefa ny décision ny raisiny mpitondra rehetrarehetra zany fa zany tsy décision ratsiraka rery tam'izany fotoana tsy ohatran'le manao politika am'izao fa ohatran'ny moramora amy sasany le izy tsindriko kely ndray satria mialatsiny hoe tsy mankahala olona fa raha ny teny atsika teto pastera diany voalohany hoe raha va io institution rehetrarehetra reo ny assemblée nationale sy ny HCC inona moa ny tenen'ny mpanao politika rehetrarehetra zay hoe le tsy mpanao politika moa amiko reo fa le opportuniste sy arriviste rehetrarehetra matinoana mitady toerana ho sanctionné eto atsika natahotra sanction daholo zany reo rehetrarehetra le matinoana ny tady toerana nefa androany tonga ao amin'ny conseiller zalahy mandray zao décision zao ohatrany tsy matahotra sanction ndray tena contradictoire be ne zany teo anareo natahotra sanction andravany institution rehetrarehetra androany ndray mandray décision tsy voadiniky amin'ny io amin'ny sehatra malagasy fa anareo samby anareo any zay iza mahita tombontsoa de iza mahita business de ato zany ny tsaratsara kokoa businessko miaraka amin'ny russe ato iaraka amin'ny sinoa de ary miaraka amin'ny amerikana de miraisinareo le décision miengagé Madagasikara miengagé vahoaka malagasy mbo tsy raha inareo moa le manjo amin'ny vahoaka malagasy rehefa aveo de androany ndray nareo tsy matahotra sanction raha milatsaka zany raha pitso tena hoe mialatsiny raha mitena amin'ny ty teny ty pastera fa où est l'erreur mety hoe sika tsy mahay nininina ozy ry zalahy zay fa le tsy mahay nininina ia manko mametraka fanontaniana fa ireo mahay be reo efa mahay de efa tsy miasa saina efa misy hoanina efa misy hoe aiza ny anaovana pression tonga de mamoaka miliara tsika moa tsy mahita an'izany de sarotra amitsika ny angina aleo ihany atsika hiteny atsika moa efa nieritreritra hoe tsy ho lava resaka be androany pastera fa misaotra atsika rehetrarehetra ny eno manentana atsika rehetrarehetra ny anahako fotsiny tena tsindriko foana ty amin'ny video tsika pastera todika amin'ny hoe institution militaire todika aminareo manam-pahefana tenany hoe mbola misy ty tanindrazana ave ao tena mbola misy ty tanindrazana ave am'izany institution militaire zany fa tsy hoe amin'ny quelque tête colonel général inona satria be de be koa mo azo resahana eo mbola tena hoe tandrokarony vozona ave sa efa samy miaro ny anam-posony miaro ny intérêt an'izy ty mba mangataka fanazavana amin'ny tompony andraikitra ihany mba ahafahana malagasy miomana miaro tena hiady amin'ny fiainana fa oatra miasarotra zany fiainana zany mbola mpina zany insécurité misy eo amitsika moa efa tsy hita nanaovana anazy na mivoaka ny trano fotsiny anao nda hiatsena fa matahotra hoe voatsatokantsy ve za miverina avy any voaendaka ve za na mibazara ataonao iny ary tsy ho ela zao mbola ho endan'olona hoe misy aina raiky lao fa tonga de ravao iny eo mbola telefônina voaendaka fa rehefa kelikely eo avy miatsena ena raiky lao anao de misy manendaka satria ny anatranony tsy misy ena ao anatin'ny sobikanao misy ena de ho ravany de ho avy am'izany ve tsika zay vao tonga saina zay vao iray ina zay vao hitsangana zay vao hiteny eny ry vahoaka malagasy misaotra anareo ny eno ny tafatafa taminay misaotra anao pastera zay nafohy fotoana ny resantsika kely androany misaotra betsaky misotanina amarana atsika moa adiny ray any androany
Afatra moa zany isy ny fanontaniana napetrakareo teto hoe ataonareo mirahalany eo, fantany amy verina ihany izy ty de mbola verina ihany a. Hitanareo fa na ny ora ary za de ora sambosamborina za io mbola hampianatra zao, fa nahatonga anay mirahala hoe andao atao ihany le izy, izy koa vao tonga avy miasa de tsy afaka ny imposer an'izay namana rehetra zay samy ora samihafa be dia be mantsy zay sao de verinareo any toerana anankiray, izy zao any Paris, zay aty Belgique, ny sasany any Indonésie, sasany any Canada, jereo le décalage horaire am'zany a, any Madagasikara, donc tsy afaka ny embrigader olona zahay hoe tsy maintsy eo nareo fa zay afaka de afaka, fa tsy ho hitanareo eny any a izay fandehan'izay. Farany a dia arak'le vaovao tsara be ny teneniko anareo teo hoe hoenonareo koa ny feony hafa satria radio le izy, radio web zany efa mitsangana, misaotra ny namana areto de mitodika aminareo sahady zay nareo zay mpankafy na tianareo ny firenkevitra hoe mba te hicontribuer nareo amin'ny fanabeazana ny vahoaka, ny mpiray tanindrazana, de afaka miresaka aminay membre ny GDLR rehetra, eo aloha zany zay tsy mositanina aloha zao a, inona ny mety ozonareo contribution nareo fa de tena ezaky ny mpikabo anato izy io a, tsisy mpahatsy vola zay fa de fitiavana an'ilay tolona, hitanareo zany fa le tolona tsy hoe any an-dalana ihany fa hoe i-accompagner anareo isan'andro ka am'izay fotoana ny fandarana rehetrarehetra eto zany a ho ezahana ho averina ao amy radio de afaka mamerina azy ao nareo a, hisy koa fandarana fa miteny vahiny a, misy koa fampahafantarana ny olona aty ampetan-dranomasina ny zava-misy marina any Madagasikara satria matetika communication entre atsika fotsiny fa ilaina koa satria am'izao géopolitique zao, ilaina koa ny mampahafantatra ny tandrefana, ny tatsinanina, ny afrikanina, ny zava-misy aty de zay mahatsara le web radio misokatra am'izao tontolo zao dia mitady fiaraha-miasa amitsika tsirairay rehetra. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, misaotra mositanina, manome fotoana ny olona antsika misabotsy mandray le Sabotsy. vahiny spécial zay avy any a Maryland any izy a, ho hitantsika indray fa hiresaka momba ny énergie sy ny resaka banque mondiale zay mampikaikaika atsika mafy am'izao fotoana zao. Zay ary fa de mirary soa e. Ok, mirary soa, veloma daholo. Veloma.